Tsy maintsy takina taratasy fanamarinam-ponenana avy amin'ny fokotany misy azy ireo mpivahiny tonga eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Io no lamina napetraky ny tompon'andraikitrom-panjakana voalohany eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga ka eny anivon'ny fokotany no mandray anjara voalohany amin'ny fanaraha-maso ny fidirany ireo mpivahiny eto amintsika. Passeport mialavany amin'ny fokotany alany raha olo izy ny alavany benjy zany izy ohatya Mahajanga Mangarivo taty zany dia tokony ho listé eo daholo sy ny fokotany. Raha ohatra moa tsisy anjay dia ireo tokotrano nareo école mandray azy zany tokony hanao ny liste be sy ny zay responsable miaraka amin'izay mandray azy eo dia hoentina teny fokotany mba hijerevana ny zavatra momba azy. Ny problème dia zao le vahiny naiza naiza toerana le dia tsy maintsy misy foana zany ny toerana sona mafana ohatra na any amin'ny ranomasina zany na any amin'ny toerana naiza naiza tsy maintsy misy an'izany fa mandangy la hoe na any amin'ny tany mandroso amerikana ara tsisy an'izany point so zany ka ny fanantonana ny fokotany zany mba ahafahan'ny mpanao vakansa koa zany hoe eto zany tena tsara eto tsy mety atao nino moa fa nino ranomasina zay tsy tokony atahorana raha ohatra ka misy ny gida na ny fampifatarana avy aty amin'ny fokotany sy ny tompo-tanàna rehetra eto an-tanàna ka dia manangy anareo tompotrano zany nareo école rehetra eo alefaso ny vahininareo fa tsy efa misy problème nareo vao tonga aty fa zay tsy afaka anao ninina fa dia ao ny tokony laikitra mahefa satria moa nareo olo pirenena ihany ka dia zay zany ny afatrafatra amintsika rehetra. Raha ny zavatra hita eny anivon'ny fokotany sarotino ireo lehibe ny fokotany ireo amin'ny fisavana ny passeport ho an'ireo olona izay tonga eto an-tampon-tanànany Mahajanga. Renseignement fotsiny amin'ilay vahiny tonga amin'izao vakansa zao. Dia inona zany lazan'ny président fokotany tamin'ny resaka fandraisana vahiny indray? Mitondra le passeport avy any raha mpianatra izy manana carnet de passeport tomboana avy any dia tonga aty dia tomboany ato aminazy ato koa dia madio. Dia raha tsy fena zany zay dia tena tsy fena zay dia tsy mety. Efa tafiditra amin'ny fanaraha-maso ny fandriampahalemana mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra ity etsika izay atao eto an-tampon-tanànany Mahajanga ity. Ho an'ireo mpivahiny izay tsy manana taratasy avy any amin'ny fokotany izay misy azy, ireo olona mampiatrano na ireo sekoly izay mampiatrano ireo olona ireo no mandray andraikitra sy manao taratasy amin'ny fandraisana ireo vahoaka ireo.